Faly miarabantsika tsery avindray tratra izao zoma maraina fa 3 volana me izao misaotra an'Andriamanitra hatransika fa mbola nomeny izao andro manokana izao indray fa tsika mandray ny teniny lohanderantsika namofinainan'io dia hivavakisika. Ianay tsara ty zan-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria manana tombontsoa lehibe indray ankehitriny ahafahana mandray ny teninao koa sokafo ny fomampananay andrain'izany araka ny sitraponao ary meteza ianao hiasa ao anatinay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe tsy andro masin'ny Jiosy fa ny Kristy. Nalaina amin'ny Lioka 4:4 manao hoe dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana maki teny. Amen. Ahoana no anazavantsika ny fitandremana akamaroan'ireo mitonona ao kristianina ny andro voalohany amin'ny herinandro kanefa ny Baiboly tsy manome fahefana mikasika an'izany fanovana izany mihitsy. Izao ny fanazavana azontsika omena an'izany. Ny lova-tsofin'olombelona no aran'izao tontolo izao fa tsy izao no lazain'i Jehova. Izany no asan'ny katsan'ny Satana tanterana manjakariva dia nitarika ny olona hiala amin'ny didin'Andriamanitra hankama amin'ny fanindrahindrahana sy ny fankatoavana ireo lova-tsofina. Ny olombelona no fitaovana nampiasainy mba hanao tsinontsinoana ny sabatan'i Jehova sy antso an'izany hoe sabatan'i Jiosy fahiny. Olona narivony no mamerimberina n'izany anarana izany, tsy ampisainana akory nefa tsy taka ny fahavahoaka no fidian'Andriamanitra manokana ny Jiosy mba ho mpitandrina ny fahamarinany sy ny lalàny ary ho mpitahiran'ireo teny masina ihany koa. Izy ireo no nandray ny teny masina velona mba hampity izany amintsika. Samy avy tamin'ny Jiosy no nazahoantsika ny testameta taloha, tamin'ny Jiosy ihany koa nazahoantsika ny testameta vaovao. Kristy no mpitarika ny Hebreo raha niala avy tao Egipta ho any Kanana izy ireo tao amin'ny firaisana tamin'ny rainy no nanambarany lalàna tamin'ny Jiosy tao anatin'ireo tselatselatra tao Tsinay ary rehefa tonga teto tany tamin'ny maha olona izy dia tonga tamin'ny mahataranaka Abrahama azy. Moa ve isika ampiasan'ny tohan-kevitra fampiasan'ny olona mikasika ny Baiboly sy Kristy ka andan'izany no mahazy avy amin'ny Jiosy azy tahaka ny fandavan'ny olona ny sabatan'i Jehova n'ilay tompontsika. Misy ifandraisana akaiky amin'ny Jiosy tahaka ny amin'ny Baiboly ny sabata ka ny fandavana ny anankiray dia mitovy amin'ny fandavana ny anankiray ihany. Tsy any Jiosy anefa ny sabata tany am-piandohana. Naorina tany Edena izany raha tsy mbola nisy akory ny vahoaka nantsoina hoe Jiosy no foronina ho an'ny taranak'olombelona rehetra ny sabata. Nantsoiny mpamorona hoe androko masina izany andro izany ary nambara ny tenany manao hoe tompon'ny sabata i Kristy. Inkane izany teny izany ampatsiahantsika mandrakariva fa tsy sabatan'i Jiosy akory ny sabata fa sabatan'i Kristy. Ary izy ilay namorona sy ianao, namorona ny olombelona rehetra no mbola ilay miteny amintsika manao hoe mahatsiarovana ny sabata anamasina azy. Amen. Ritobandriamanitra mbola misaotra anao zahay amin'izany teninao izany. Mangataka aminao indrindra izahay Tompo mba amboarinao ny fisainanay ary meteza ianao hiasa mba ahafahanay manaiky ny fahamarinana avy aminao. Andray izany ampinoana ihany koa ka andeha ampamarinana tsy ampisalasalana izay satria fantatra fa ianao tokoa n'Andriamanitra. Aminaran'i Jesosy, amen. Saru vile,
miaro